Eo amin'ny sehatra ny fampianarana ambony kosa ho afa-pahasahiranana manomboka amin'ny herintaona ireo ray aman-dren'ny mpianatra mampianatra zanaka eny anivon'ny université satria dia afaka herintaona dia hanana ny universitény manokana ny faritra vatovavy fitovinandy afa-pahasahiranana eo amin'ny fandefasana ireo ankizy mianatra ty andrenivohitra ireo ray aman-dreny araka izany misy ihany koa moa ny sosokevitra maro samihafa naroso entina manatsara izay tontolo ny fampianarana ambony izay. Mpianatra manodidina ny 10,000 isa-taona eo no mahazo ny mari-pahaizana baccalauréat eo anivon'ny faritra vatovavy fitovinany. Ny ankamaroan'izy ireny anefa dia tsy maintsy miakatra ty Antananarivo manohy fianarana ambony noho ny mbola tsy fisian'ny université eo anivon'ity faritra ity. Nataony teo anivon'ny faritra vatovavy fitovinany ho vaindondra raraka izany ny fananganana ny université régionale ao an-toerana. Ny 30 janoary lasa teo no nanatanterahana ny lanonana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny fototry ny trano izay nitanterahana teto Ampokala eto Manakara. Ankoatra ny mahafamalin'ny fitakiana ray aman-dreny ny fananganana ity université ity dia natao ihany koa hifanaraka amin'ny siam-piarina mampiavaka ny faritra ny sapam-piofanana eo anivon'ity université ity. Ny spécificité régionale zany hoe ny zavatra misy manokana mampiavaka ny faritra ity. Raha jerena manko ny faritra vatovavy fitovinany dia manana ny lazany amin'ny famokarana volofanondrana, manana ny lazany amin'ny lafin'ny fizahantany, manana ny lazany ihany koa eo amin'ny arenan-kibon'ny tany. Mitetina hatrany amin'ny 400 tapitrisa ariary ny vola ampiasaina amin'ny fanamboarana ny trano ka haritra eo anelanelan'ny valoko hatramin'ny 12 volana ny asa izay hosahan'ny rina construction. Fiara-miasa teo amin'ny faritra vatovavy fitovinany sy ny archidiocèse orthodoxe de Madagascar no ahafahana manatanteraka ity tetikasa ity.